Zany eo amin'ny pejin'ny politika efa ivadika pejim-baovao afantanteraka ho sika ry mpijery ajaina. Manomboka izao dia manana ivon-toera fampihofanana arak'asa sy centre de ressources natokana ho an'ny vehivavy Antananarivo. Notokanan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin'ny fomba ofisialy androany ity fotodrafitrasa ity izay hita etsy Tsimbazaza. Manomboka zao dia manana ivon-toerana fampihofanana arak'asa sy centre de ressources natokana ho an'ny vehivavy Antananarivo. Nitokana amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery sy tampony ofisialy tokoa ireo fotodrafitrasa roa ireo io maraina io. Nomen'ny filoham-pirenena lanja manokana ny vehivavy androany ary dia tombontsoa maro no azon'izy ireo amin'ny alalan'ny fisian'izao ivon-toerana fampihofanana izao. Isy lalam-pihofanana efatra ao anatin'izany. Lalam-pihofanana voalohany dia ny fianarana mahandro sakafo. Hainareo zany fa mbola mafisina tsaraina mena fanifanana amin'izany ianareo. Ny faharoa dia ny fianarana manjaitra. Fantatray fa havanana amin'izany ianareo, manatalenta amin'izany a. Misy mety mbola tsy mahay angambo fa dia ato misy lalam-pihofanana ho anareo. Misy ny fikarakarana miavaka kely ity. Misy ny fikarakarana zaridaina. Fianarana informatique. Io dia zava-dehibe ao anatin'ny fanatontoloantsika izao, anatin'ny teknôlôjia vaovao isika amin'izao fotoana izao. Nolazaina teo fa izy cybercafé izay misokatra ato. Misy ordinateur roapolo 8 ao azo ampiasaina ao anatin'izany. Rariny loatra raha mena fanofanana ianareo mba hazonareo mijery internet. Nivibona izay tsy rambony tana ihany koa ny filoham-pirenena ka nanolotra fanomezana nahitana ireo akora ilaina amin'ny andavanandro tao anivondreo ivon-toerana misy aroa izay nitokanana. Tonga name voninahitra ity fotoam-panokanana ity ary nanotrona ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery ihany koa ireo minisitra mpikambana ao anivon'ny governemanta.